Dia manonona fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika mandrakariva ny tenako. Tohizantsika indray izany ny lesona. Niresaka tsika tamin'ny tapany maraina iny, niresaka ny amin'ilay resaka hoe satrim-boninahitra tsy mety lo. Ahoana moa izany? Ahoana ny fomba azonana izany satrim-boninahitra izany? Izay ny lesona niresahantsika. Dia hitantsika tsara ilay izy fa ady ilay izy izany. Satria hoe tsy tahaka ny mamely rivotra fa tahaka ny mamely totohondry ary zavatra tena marary mihitsy ilay izy. Satria misy izany tena fahonoana tena ataonao azonana io satrim-boninahitra io ary tsy manao totoha ianao. Ary io ka tsy hevin-tena izany tsika hoe za efa manana an'izany fa any apôstôly Paoly ary dia efa niteny mihitsy manambara manao hoe asiako mafy ny tenako mba ho mangana fandrao na dia efa nitory ary dia za indray tiany mety ho lavina. Ka dia miezaka mandrakariva hozy izy maninona? Ahatratra ny tanjona. Dia aoka koa tsika izany samy ianao an'izay fa tsy hevin-tena. Ka hijery foana hoe ahoana ity lalana ity. Arak'ilay teneninao ka tsy hivily amin'ny ankaviana amin'ny ankavanana fa andeha amin'ny lalana izay tarihin'ny Andriamanitra antsika. Dia meny antsika ilay lalana hitondrany antsika. Inona ilay lalana meny teo? Ilay fanekena ilay tenin'Andriamanitra. Ilay hoe obéissance izany, fanekena ny tenin'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra. Salomona mpanjaka hitantsika teto mikasika an'izany. Ary nafatra faran'i Davida tsara izy. Tandremo ny didin'Andriamanitra, tandremo ny lalàny, tandremo ny teniny. Dia rehefa avy eo koa, rehefa maty Davida, mbola miteny ihany koa Andriamanitra, tandremo. Dia tonga amin'ilay fiteny hoe izay mahatratra amin'ny farany no vonjena fa taona maro tateoriana ange Salomona vao nianjera. Fa tsy hoe fotoana foikely. Izany hoe mety alai-panahy moramora majinijinika eny dia fantatsika inona moa nahazo Salomona fa nanambady avy firenena. Dia nefa izay raharahany lalàna izay zavatra izay. Izany hoe tsy mitovy fivavahana amin'ny Salomona izany. Dia izay no hoe lasa fandrika ao anazy ary tsy vitany hoe ray no nivadiny fa lasa nanambady 1000 izy. 700 ny vadiny ara-dalàna dia 300 ny vady tsy ny ranony. Dia izay no nitondra azy tamin'ny fijangajangana ara-panahy, lasa nanompo sampy izy. Lasa nanangana vato lapo-sampy teo amin'ny Israely izy ho an'ireo vadin'ireo izany ary lasa nanatitra fanatitra tamin'izany izy. Ka io zavatra io tsy hoe tonga dia hoe apitso io na hoe mety mivadika izao ianao fa io zavatra io mandeha miandalana tsikelikely eny, tsikelikely eny, tsikelikely eny dia farany ianao dia latsaka amin'io. Dia misy koa fiangonana ohatran'izany. Tamin'ny voalohany tena mafana fo be mihitsy. Dia rehefa avy eo teoriana dia manao dia memilefy. Dia lasa lazaina manao hoe tsy izany intsony izao ka. Efa zao no izy. Fa angano ny Baiboly no manaraka toetrandro. Baiboly tsy miova. Fa tsy ny Baiboly tsy fahamarinana tsy miova mihitsy ny fahamarinana ny soratra masina. Tsika no manaraka ny soratra masina fa tsy ny Baiboly no misakômôde amintsika. Hoe manaraka hoe ahoana ny fomba ifanarahan'ny Baiboly amin'ny toetrandro misy antsika amin'izao fotoana izao. Dia anjarantsika ilay izy safidy ilay izy izany. Fa hono izy tsosoa. Raha sesiny akonako dia hanompo an'i Jehovah izay. Izay izany ny tsoam-paminany. Izay moa izany mikasika ny lesona resantsika farany iny izany. Fa ho faranantsika kely izy amin'ny teny ity fa alohan'izay dia manasa antsika hiaraka hivavaka reo. Hivavaka tsika reo. Jehovah Andriamanitra raha io. Mankalaza anao izay, midera anao izay ary mememe voninahitra anao izay. Misaotra indray Tompo fa mbola nomena izao fotoana izao izay efa hiara-hianatra ny teninao sy handinika izany. Misaotra ny amin'izay efa vitanay tamin'ny lesona lasa iny. Ary misaotra raha mbola eo amin'ny seza fiandriananao ihany izahay, mandinika sy mamantatra ny zava-miafa ny fahamarinan'ny teninao. Mangataka aminao izay raha eo. Aoka ireny fanainao masina no hirotsaka aminay amin'ny fahafenoana ka izy no mampianatra anay ny teninao. Fa tsy amin'ny fahendrenana fahalalana rehefa amin'ny fanainao irery ihany. Koa mangataka aminao ara io zaza mitondra ny teninao dia aoka ny fanainao ampitenin'ny vavako. Aoka ny fanainao hiasa ao an-tsaiko. Ka aoka raha ianao ny sandratra fa za hietry. Ary aoka ny fanainao hiasa amin'ny tsirairay avy. Nahatanteraka ny sitraponao mba ahazoany tsirairay avy Tompo. Tsy tandrify sahaza omenao azy. Dia aoka ilay rahanao Jesosy handrakotra anay rehetra ka hiaro anay amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetra. Aoka ny rahanao Jesosy handrakotra izao fampianarana izao sy ny fifandraisanay mba tsy hanasitana fahefanana dia kely aza. Aoka ny rahanao Jesosy handrakotra ny tokantranony tsirairay avy. Dia eo am-pelantananao irenao metrahanay izao fampianarana ny teninao izao mba tsy hisy arombaka izay eo am-pelantananao.
dia mbola mangataka fifonana aminao ihany koa izay satria tsy tanteraka izahay ary mety latsaka na tamin'ny fiteny na tamin'ny fisainana na tamin'ny fitondratena ka ninona nataonay Andriamanitra ka tsy araka ny sitraponao dia fonanay aminao ka angatana efa amindram-po sy milan-keloka mangataka aminao zay Kristy io diovy amin'ny ranao zay ho afam-pahotana sasao amin'ny ranao zay ho afaka amin'ny heloka rehetra amariny zay no ny amin'ny ranao Jesosy io amasina io zahay dia izay tsy voatenin'ny vavanay rehetra amin'izao vavaka izao dia eo karaha ny fanainao ny amen'ny banga dia raha ny asakala izay ny naranao raha io amin'ny anaran'i Jesosy nandratanay izao vavaka izao eto anatrehanao aleloia amen. Tohizantsika raha ny lesona dia teo moa izany namaranantsika ny lesona amin'ilay hoe ireo olona 720 dia maninona manana satro-boninahitra ihany koa izy ireo ka hitantsika hoe inona moa izany ny hevitra ilay hoe satro-boninahitra zany fa izay ilay izy hoe izay maharesy zany izay maharitra zany dia izay no omena ilay satro-boninahitra eo ilay hoe misy hoe matoky hatramin'ny fahafatesana eo ilay hoe maharitra fakapanahy eo ilay hoe maharitra hatramin'ny farany ao amin'ny tompo zany hoe tena hatramin'ny farany tsika zany zao mbola velona tomandram-piavin'ny tompo dia azakazaka zany ny fiainantsika zany mba ahazoantsika ilay satro-boninahitra ny fiainana zany izay mikasika an'iny fa nefa kosany dia misy koa nefa ilay hoe tao anatin'ilay Korintianina voalohany iny toko 7 verenantsika kely 5:20 dia miresaka ilay hoe satro-boninahitra mety ho loka inona ry satro-boninahitra mety ho lo resahana eo ihany koa zany ho resahantsika satria misy anankiroa zany ilay satro-boninahitra dia anankiray satro-boninahitra tsy mety loha efa nresahantsika dia anankiray satro-boninahitra mety ho loha dia ho resahantsika kely mikasika ilay satro-boninahitra mety ho loha satria fitaka zany izy io ary raha tsy mitandrina tsika dia mety ho voafitaka io satro-boninahitra mety ho loha koa zany ka eto amin'ity zao tontolo zao ity zany dia zao ny olona rehetra zany dia zao miazakazaka amin'ny satro-boninahitra mety ho loha daholo ary efa niresantsika farany iny fa ny zavatra eto amin'ity tany ity nge dia zao hoe mandalo eo ny zavatra eto amin'ity tany ity ary tsy vitany hoe mandalo fa ny fahafinaretana omen'le nofo eto amin'ity tany ity dia zao hoe vetivety an'izay raha ampoarina zany amin'le fiainana mandrakizay miandry atsika ka na zany ianao miazakazaka amin'le ara-tany dia ho tratra ny fitaka an'izay ianao dia ho very le mandrakizay na ianao miazakazaka amin'le satro-boninahitra ny an-danitra dia afonao le eto tany dia ho azonao le any an-danitra zany ka safidy zany le sahidy le izy ka eo mila tandremana zany mihitsy fa na dia satro-boninahitra mety loha na satro-boninahitra tsy mety loha dia maninona izy io misy fahonona tena daholo io zany misy fahonona tena daholo io satria samy manao sakrifisy daholo io zany ao no ohatra fotsiny resantsika fotsiny hoe eto amin'ity tany ity ny olona te-hanankarena zany tena miasa mafy izy mikajoka gauche izy mandeha droite izy ataony zay inona ny fomba ataoko mba hampanankarena atao daholo zay rehetra azakazaka nge zany fa eo koa le afiny anankiray le fahitantsika hoe le azakazaka ra-panahy miambina mbavaka mianatra ny tenin'Andriamanitra satria ianao rehefa ao amin'Andriamanitra dia tonga amin'le fiteniny hoe fanjaka mpisorona mpanompo mpivavaka eo anatrehan'Andriamanitra mikatsaka ianao zany inona ny teny torana ka tsao ny fanjakako sy ny fahamarinako dia anampy anareo ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao isan'andro dia misy ifandraisan'ny foana amin'izay hoe fanjakan'Andriamanitra zay nikatrahanao fatratra fa ny zavatra izao tontolo izao dia iny amaivaninao araka ilay tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe ataoko taimboraka ny zavatra rehetra izy ahatratrarako ny ohatra ny fahafenoan'i Kristy iny no taimboraka ny zavatra rehetra zany taimboraka zany iny ohatrany hoe taimborona nge zany dia ohatran'izany zany no hieveranao an'le zavatra eto tany hoe zavatra tsinitsinina zay fa raha mbola manisy valeurany zany ianao ny resaka hoe ara-nofo dia mitandrema zany zay satria tena zava-poana zany zavatra eto zay mahatonga ny apôstôly Paoly mbola milaza koa ny saina no zavatra any ambony fa tsy ny eto ambany le sainao zany alefa any fa tsy le eto zany fa fitaka zany le eto amin'ity ambany ity dia jerentsika ilay izy fa araka le tenenina teo hoe misy fahonona tena daholo ilay izy Korintianina voalohany toko 7:5 dia zao no teneniny ato amin'ny anaran'ny Jesosy 5:20 tsy maninona mihitsy verenantsika vakiana kely ilay izy 5:20 sy ny 5:20 le anaran'i Jesosy tsy fantatrareo fa zay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa nefa ny iray ihany no mahazo ny loka
miazakazaha toy izany mba hahazoanareo. Ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady satrim-boninahitra mety oloha ihany, fa isika kosa no tsy mety oloha. Raha oharina zany ilay izy amin'olona anankiray miazakazaka eo mikianja anankiray, ataontsika hoe manao atletisme zany izy, mpiazakazaka. Dia ireny mpiazakazaka ireny ny tena malaza mba fantatsika zao dia hoe Usain Bolt zany. Efa retirety moa zany izy amin'izao fotoana zao. Dia tena rehefa izy ny eo mikianja dia mioraka daholo, tena zany tena atleta hoe mahay zany. Fa mba nijery reportage kelin'ilay Usain Bolt ny amin'ny resaka hoe entraînement zany. Fa tena mahony tena zany. Fa tena miazakazaka tsy haiko impiry mafy be le entraînement ataony zany, ka izy eo amin'ny stade eo rehefa manao entraînement dia mandoa mioka mandoa mihitsy izy eo amin'le, satria tena mafy be le zavatra ataony zany. Dia mioka mandoa mihitsy. Zany hoe misy fahonona tena be zany io amin'ny resaka na resaka sakafo na resaka amin'ny fomba fiteniny hoe hygiène de vie zany. Resaka sakafo ara-pahasalamana zany amin'le hoe manao sport ianao zany dia be dia be ny sakrifisy ataonao na ny fahonona tena ataonao. Dia raha eo amin'izao tontolo izao raha misy fahonona tena zay, manahoana kosa ianao amin'Andriamanitra. Zay le hoe tsy kitotoa zany le miazakazaka ao amin'Andriamanitra. Dia izay zavatra zay nefa zany dia zao hoe satrim-boninahitra mety oloha zay. Dia io satrim-boninahitra mety oloha io nefa zay araka le tenentsika teo hoe fitaka izy io. Inona mahafitaka azy? Satria nahoana? Ny olona zay mahazo an'io satrim-boninahitra io zany dia mieritreritra hoe tena navita ny fiainana izy. Ohatran'ny hoe ny olona mpanao tennis dia hoe nahazo satrim-boninahitra izy, le mpanao tennis ireny zany. Dia hoe nahazo grand chelem anankiefatra izy amin'le grand tournoi be ireny zany. Dia anankitelo izy zany zao no tena mifaninana eo zany, tena be indrindra zany. Fantatsika anankitelo ohatrany izy zao Nadal, Federer dia Djokovic zany. Nadal zany zao voalohany nahazo 21 grand chelem, Federer 20, dia Djokovic koa 20. Dia mifaninana zany zareo. Dia zay nefa ny tanjony zareo tena hoe izy no mafy indrindra. Zay zany tena tanjony zany zay, satrim-boninahitra zany zay zavatra zay. Kanefa n'izay zavatra zay zany dia zao hoe fitaka zay. Ataovy hoe azonao zany zay. Nahazo 20 grand chelem ianao, nahazo 21 grand chelem ianao, nahazo médaille d'or ianao amin'ny Jeux olympiques amin'izay taranjana ataonao. Ataovy koa oharina amin'ny fiazakazahana zay. Eo amin'ny koa resaka fianarana, te ho tafita be amin'ny resaka fianarana. Mavita dokotera, efa tonga dokotera dia mbola mianatra ihany dia lasa mbola tonga ambonin'izay zavatra zay ihany. Misy hoe bac plus zao, tsy fantatra intsony hoe plus firy na plus firy. Efa be loatra le diplôma zany. Misy olona tena maro-pahaizana be dia be mihitsy. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ity. Rehefa azonao daholo izay zavatra dia rehefa avy eo dia ahoana ary? Dia ahoana? Teto amin'ity tany ity tokoa ianao nahazo voninahitra, nahazo rehereta amin'ny zavatra rehetra. Mety nahazo harena ianao. Ohatran'ny izany anaran'ity le Meghan Markle nanambady ny Prince Harry tao Angleterre. Nalaza zany naneran-tany. Mba tanjony zay mba tanjony izany mba faly daholo ny vehivavy rehetra. Raha mba zany zao mba princesse ohatr' zany mba tena ohatr' zao. Tanjony zany, satrim-boninahitra zany, fa rehefa avy eo dia ahoana zany? Zay ny fanontaniana mipetraka. Mitondra anao makany amin'ny fiainana mandrakizay ve izy? Tsy mitondra anao any zay. Rehefa avy eo dia maty daholo ihany. Dia hoy izy any amin'ny mpitory-teny any, na any amin'ny Ecclésiaste zany. Vanité de vanité hozy izy. Zava-poana daholo ihany zany rehetra zany. Satria ny asa ho an'inona ianao, ny asa ho an'ny rivotra ianao. Fa rehefa maty ianao, tsisy atsarovana ny maty ange. Dia hozy ianao ny asa nge tsaroana eny mety hoe asa. Ohatra zao le manam-pahaizana be hoe Einstein zany. Resaka physicien malaza be. Dia malaza na matehona maro-pahaizana be zany izy io. Dia ahoana? Vita angeny aminy. Marina fa hoe navita ny zavatra ny asa nataony mbola tohizana amin'izao fotoana izao ampiasain'ny olona ny fahaizana nataony. Fa amin'izao fotoana izao, aiza? Miandry azy ange ny fitsarana. Ohatra ny rehetra izay rehetra maty any miandry ny fitsarana. Dia ahoana? Dia mieritreritra ve ianao hoe satria izany nanam-pahaizana be dia azony mandrakizay dia ahoana zany?
fa ninona mari-pahaizana ataonao dia hitondra ina izy fahafatesana ny miandry anao ka raha azonao izy ny apôstôly paoly raha azonao ny zavatra rehetra ka tsy azonao nefa ny fiainana mandrakizay dia zava-poana ihany angizay zava-poana ihany zay zavatra zay dia zay mahatonga ale izy hoe io satro-boninahitra io zany fitaka satria ohatrany hoe io le tena volamena io le tena tanjona azy atraran'ny olona fa sandoka ihany zany io satria mbola mitenany koa ny tenin'Andriamanitra manambara manao hoe fa ny fahendren'olombelona dia fahadalàna eo anatrehan'Andriamanitra zany hoe fahadalàna zany io anatrehan'Andriamanitra tsy izany no mitenany zany fa ny tenin'Andriamanitra dia izy tsika hoe mamorona ianao fa tsisy zany alo jerentsika kely fa misy an'izany io tsy izany mitenany zany Korintianina voalohany Korintianina voalohany jerentsika kely dia vakitsika ny toko fahatelo dia andininy fahasivy amby folo Korintianina voalohany toko fahatelo dia ny andininy fahasivy amby folo dia ahoana ozy izy ato andininy fahasivy amby folo fa voasoratra hoe ho foanako ny fahendren'ny endry ary ho laviko ny fahalalan'ny malala amin'ny teny gasy izy amin'ny andininy amin'ny teny frantsay amin'ny teny frantsay izy mazavazava kokoa dia vakiko tsara l'izy dia ahoana izy izy car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu amin'ny teny gasy izy teny iny fa voasoratra hoe ho foanako ny fahendren'ny endry ary ho laviko ny fahalalan'ny mahalala zay ny teneny azy amin'ny teny gasy fa amin'ny teny frantsay izy car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu tena teneny mihitsy fa ny fahendren'izao tontolo zao dia fahadalàna eo anatrehan'Andriamanitra dia toizany l'izy amin'ny teny frantsay fa mazavazava kokoa izy amin'ny teny frantsay dia hoy izy aussi est-il écrit il prend les sages dans leur ruse raisiny amin'ny amin'ny ino izy amin'ny hafetsena izy izy ny endry ka ny endry zany dia maninona mieritreritra azy ny olon-kendry mantsy zay ny olon-kendry dia mieritreritra mihitsy hoe izy tena olona fetsy izy tsy azo ambakaina zany izy zay ngely izy nefa mihaizan'Andriamanitra fotsiny zay fahadalàna nge io fahendrenao io satria ny zany mihitsy rehefa miresaka amin'ny olona reny anao misy olona manam-pahalalàna reny dia izy zany tena mieritreritra hoe manana savoir be mihitsy fahalalàna ao anatiny eo dia miresaka aminao izy dia fetseny amin'ny teniny ianao mieritreritra izy zany hoe tena voako ianao dia ianao mieritreritra hoe ty ve mieritreritra hoe adala ianao koa ngefa ny zavatra tsy fantan'le olona dia zao ny fahendren'izao tontolo zao dia fahadalàna anatrehan'Andriamanitra ny fahendren'Andriamanitra nefa omeny anao vahoaka an'Andriamanitra dia iny fanan'Andriamanitra iny no miasa ao anatinao fa tsy ianao tsy manam-pahalalana na fahendrena fa le fanan'Andriamanitra no miasa ao anatinao dia le fanan'Andriamanitra miasa ao anatinao iny maninona iny no hoe amin'ny teny frantsay izy hoe l'esprit de discernement zany hoe mahay malavaka zany iny mahay mizaha-toetra zany iny fanahy iny fatany iny hoe tsy jerenge zavatra ataony tenen'le olona ty nefa izy tena mieritreritra tena endry avoaka daholo zao ny voasoratra ranona zao ny voasoratra ranona sy teny daholo reto manam-pahaizana intellectuel rehetrarehetra ty ora olona hoy izy Andriamanitra hoe fahadalàna nge zany fahadalàna zany tsy za no endry za adala amin'izao tontolo zao ny fidin'Andriamanitra hitory amin'izao teny zao eo amin'izao tontolo zao adala fa dia isorana ny tompo ny zavatra rehetra dia eo le tenenina hoe le satroboninahitra zany dia zao hoe zay fitaka le izy satria nahoana izy zany tena eritreretinao hoe volamena le izy tena ohatrany hoe tena navita inona ianao rehefa mahazo an'io satroboninahitra eto amin'ity tany ty io amin'ny zavatra tratrarinao zany amin'ny zavatra kendrenao kanefa nahoana mety lo ihany io zay no mahafitaka le izy mety lo ihany io zay no mahafitaka azy dia ao amin'ny baiboly misy ilay antsoina hoe satroboninahitra toy ny volamena
satroboninahitra toy ny volamena, dia io le satroboninahitra mety loha, io satroboninahitra toy ny volamena. Ny olona zany miazakazaka amin'io satroboninahitra toy ny volamena io daholo, fa tsy le tena volamena. Dia efa nianarantsika teto nefa tamin'ny fiangonana Laodikia manao hoe zavatra nianarantsika teto amin'ny fiangonana Laodikia tamin'ile hoe volamena voadio tamin'ny afo, tena hoe zahana toetra zany ianao mba tena ho tena volamena marina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia eto nefa zany le satroboninahitra tia resahantsika ity le hoe satroboninahitra mety loha, dia io le toy ny volamena io zany le satroboninahitra mety loha. Iza nefa mitondra n'io satroboninahitra mety loha io. Fantatsika tsara fa ny mpandresy tonga eo amin'ny seza fiandrianana zany miara-mipetraka amin'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana no manao ny satroboninahitra le tena volamena, le tena le nizahana toetra zany tamin'ny afo, dia tena pura tanteraka zany, tena madio tanteraka. Fa le toy ny volamena mba fantatsika hoe iza no manao anazy io, devoly Satana no manao ny tompony izy io. Zao ny voalaza ty amin'ny Apokalypsy. Raha raisitsika tsara ty amin'ny Apokalypsy aty, toko 7. Dia inona ny zavatra resahany ato? Apokalypsy toko 7. Dia efa niresahantsika kely izy io tamin'ny lesona tany aloha hoe Satana dia tany an-danitra ny toeranitsy azy tany aloha, dia nazera tetỳ tany izy. Zay ny lesona ato amin'le Apokalypsy toko 7 ito mantsy, zay ny resahany hoe Satana dia nazera tetỳ tany. Dia rehefa nazera tetỳ tany izy, dia nalefa tao amin'ilay lavaka tsy hitanono izy, nomena ny fanalahidin'ilay lavaka tsy hitanono. Dia rehefa novahany dia nisy setroka nivoaka tao zany, dia naka ny endriky ninona zany reo Satana sy ny devoly niaraka taminy rehefa nivoaka vao amin'ilay lavaka tsy hitanono. Dia zao ny teneniny azy eto amin'ilay 7. Ahoana izy eo amin'ny 7 dia jerentsika kely le 7. Mbola inarantsika moa zany izy io rehefa tonga any amin'io zany tsika vakitsika kely fotsiny ho resahantsika izy. Vakitsika ny 1 sy ny 2 aloha. 1 sy ny 2 toko 7, 1 sy ny 2. Ary ny anjely 5 nitsoka dia hitako fa indro nisy kintana anankiray avy tany an-danitra latsaka tamin'ny tany, ary nomena ilay anjely ny fanalahidin'ny lavaka tsy hitanono. Ary nanokatra ny lavaka tsy hitanono izy dia nisy setroka niakatra avy teo amin'ny lavaka tahaka ny setroka avy amin'ny lafaoro lehibe, ary tonga maizina ny masoandro sy ny habakabaka noho ny setroka avy teo amin'ny lavaka. Rehefa nanokatra zany dia nisy setroka nivoaka tao. Nivoaka tao Satana. Mbola inarantsika io manjary lasa miditra resaka betsika raha ohatra ka miditra zay. Fa rehefa nivoaka tao na saraty Satana dia naka ny endriky niny, naka ny endriky ny valala hoy izy. Satria andringana zany izy eto amin'ity tany, tonga izy andringana. Zay mahatonga hoe feno fahoriana eto amin'ity tany misy atsika ity. Izy nivoaka tao iny nefany, inona ny zavatra teny aminy? Dia le 7 no jerentsika. Dia zao ny teneniny. Ary ny endriky ny valala dia tahaka ny soavaly, voahomana hoenti miady. Ary tamin'ny lohany nisy satroboninahitra toy ny volamena. Tamin'ny lohany izy nisy satroboninahitra toy ny volamena. Tanareo zany hoe misy le hoe toy ny volamena zany sandoka ange zany, zay ny dikan'izay. Hoe satroboninahitra toy ny volamena, satroboninahitra sandoka zany. Io le mety loha fitaka zany io satroboninahitra omeny Satana antsika io. Arentirentina ety amintsika ety zany le izy, aderaderaina ety. Mahatsiriritra ety le te hinana n'iny daholo io, le te anakarena. Ao nefa manakarena, mbola mangalatra ihany ny sasany. Anao izy mabe posy eo, manambaka ny manitra sy manambaka ny majinika, ao no mena fahefana dia mampiasa ny fahefana androbana ny kely. Makana arentirentin'ny Satana eo le satroboninahitra mety loha, ny arena, ny voninahitra sy ny zavatra maro samihafa zany. Fa toy ny volamena, sandoka ange zany. Izy no mitondra an'io. Dia enao zany miazakazaka amin'iny daholo fa tsy any amin'ilay tena volamena anao. Izy no mitondra. Izy ange no mitondra an'io satroboninahitra toy ny volamena io. Dia toy izany le vaky teny, toy izany eo amin'ny 9. Dia maka ny endriky ninona ozy izy io tsy vitany hoe le amin'ny endriky tsy hoe natahany nivoaka izy amin'ny endriky ny valala ozy izy. Dia misy satroboninahitra toy ny volamena ozy izy. Fa maninona ozy izy ny volony? Jerentsika kely izy 9. Toko 7:9. Ary manam-bolo tahaka ny volom-behivavy izy, ary ny tafy
ary nifiny tahaka ny liona. Manino? Manam-bolo tahaka ny volom-behivavy izy ary nifiny tahaka ny liona ozy izy. Manam-bolo tahaka ny volom-behivavy izy. Fantatsika ny vehivavy, inona ny kodin'ny vehivavy? Fiangonana. Maka ny endriky ny fiangonana izy. Fa nifiny izy tahaka ny liona, zany hoe mierona izy, mandramaka izy. Ramahany daholo tsika rehetra zany. Mampiasa ny fiangonana izy, fiangonany azony ampiasaina amin'izany zany. Dia manino? Mitondra reny fiangonana ao ny fiangonana manino izy ity? Ohatrany hoe mankahala, misy fiangonana mankahala ange, mitondra fankahalana fotsiny, mitondra faniratsirana ny hafa fotsiny. Misy zany. Ary indrindra manenjika izay mitazona ilay fahamarinana. Indrindra moa rehefa ohatra zao tsika mitorotro ka misy zavatra tsy zakan'ireny fiangonana ireny, dia manenjika izy, dia manaratsy izy. Dia tonga amin'izay, inona koa izay io? Taiza io mba nianatra teolojia? Zany ny mivoaka. Pastera iza mba nampianatra an'io? Ahoana? Normal ange zany. Zany tsy atao mahagaga zany. Mety misy miteny ange, za nge nampianatra an'io an'izao e. Mety misy miteny an'izany. Fa tsotra fotsiny ny valiny dia zao. Ny fahamarinana dia an'Andriamanitra irery ihany. Tsisy tompontsika na ny ray aza, fa mpitondra ny hafatra fotsiny. Tsisy tompony. Kaoka tsika samy tsisy hevitena na hoe anaty na io Fampianarana Apokalypsy io, tsisy tompony na ny ray tsika. Fa ny fanambarana dia fanambaran'i Jesosy Kristy. Ny anarako hoe rôly, tsy fanambaran'ny rôly io na ny kely aza. Na fanambaran'ny ranony, na ranona na ranony, fa fahadiso-kevitra zay. Dia manambara araka izay voasoratra zay zany ianao. Ka ny olona zany tsy mazaka, rehefa voakitika an'ilay fampianarana izy, tsy hoe ianao manenjika azy, fa rehefa voakitika ny zavatra teneninao izy, dia avy amin'izay izy, hitanao ilay nifiny tahaka ny liona iny amin'izay andramakatra anao, ho avy izy. Dia reny fiangonana reny nefa reny koa ilay mieritreritra hoe izy manana satri-boninahitra, nefa toy ny volamena ny satri-boninahitra ananan'ilay fiangonana ihany koa. Dia io amin'izay ilay mandramatra izy, satria manana ny toy ny volamena io, dia mampianatra fampianarana diso, fampianarana tsy izy, fampianarana santsika, satria toy ny volamena ny satri-boninahitra eny aminy. Raha vao ianao zany raha vao tsy manaraka tanteraka ny zavatra voasoratra anatin'ny soratra masina, fa manao clientélisme ianao, na miaro ny kapoakanao ho very ianao, na miaro ianao manao hoe andro dia miala ato ny fiangonana dia ahoana. Zany mbola ny interenao ny jerenao fa tsy ny interen'Andriamanitra. Dia omban'ilay fahefan'ilay satri-boninahitra mety loha ianao, satria tsy ho azonao mihitsy ilay tsy mety lohany an-danitra zany. Fa hidevolongy fetsy io e, fetsy io. Io ny rainy langa izy izy ny soratra masina. Jerentsika kely aty amin'ny Kolosianina toko faharoa, ahoana izy aty amin'ny Kolosianina toko faharoa. Kaoka zany tsika tsy ho arebirebin'ny fampianarana diso zany, fa satri-boninahitra mety loha ihany koa zany rehetrarehetra zany, rehefa tsy mitandrina tsika amin'ny fiangonana izay misy antsika any, rehefa tsy manaraka ny fahamarinana ny fiangonana, ny fiheverantsika ka tinge ny fiangonan-drazanay, tato izay ny lehibe, sy ny karazany, tato izay ny resy lahatra, fa rehefa tsy araka ny soratra masina tsony io. Ahoana sy ny teny soratra masina? Mivoao aminy ianareo ry oloko mba tsy himbony anareo ho taminy. Raha manota ve ilay fiangonana manao izay tsy marina ilay fiangonana, dia hozy ianao mbola mitoetra ho ihany ianao, fa hozy Andriamanitra manao mivoao aminy ianareo ry oloko mba tsy himbony anareo ho taminy. Fa handray anareo aho ny tompo no miteny an'izany. Dia hozy nareo hoe aiza koa misy an'izany. Alohan'ny jerentsika ilay Kolosiana dia jerentsika kely izay Korintianina voalohany, Korintianina faharoa toko fahaenina, Korintianina faharoa toko fahaenina ny jerentsika, Korintianina faharoa toko fahaenina ny jerentsika kely ary. Korintianina faharoa toko fahaenina dia vakitsika ahoana izy izy? Vakitsika ny 7:70 sy ny 8:20. Korintianina faharoa toko fahaenina
17 sy ny 18 dia izao no voasoratra. Koa mivoa eo aminy ianareo ka misara amino Jehova ary aza manendry izay zavatra tsy madio, fa izao dia andray ianareo ary orainareo ary ianareo zanako lahy sy zanako vavy ho Jehova tsy toa. Zay ngely izy. Tsy izany namorona izany, tenin'ny tompo izany. Raha misy zavatra tsy mety izany io dia hoe dia ahoana dia hoay, misy mantsy manao an'izany. Eny fa hitanay nge efa tsy mety ilay izy, fa hoay zary zahay e, hoay zahay. Ora olona ho any amin'iza moa ianao fa tsy ho any amin'ny tompo e. Tompo no arao. Fantatsika tsara ny tantaran'izany Daniela mpaminany zany, irery izy tany Babilôna tao amin'ny lapa-panjakana. Efa da izy ny tao, tafaraka tao. Sisan'izay Babilônianina be ny niara-niasa taminy tao. Nefa nijoro tamin'ilay fahamarinana izy. Ka rehefa tsy niaraka tamin'ny fiangonana izy dia very zany izy. Fa izy no nifikirany, Andriamanitra no nifikirany, tsy niala tamin'i Jehova izy, dia nambinin'i Jehova izy sy nitain'i Jehova. Izy tsy mahalala azy. Na nilaza ny ara tonga hatrany amin'ny Israely hoe tena hoe na misy an'i Joba na misy an'i Daniela ary aminareo rehefa nareo tsy miverina amin'ny fahamarinana dia izareo ihany ny avonjy ny tenany fa tsy nareo tsy mahavoavonjy ny tenanareo. Zay ngely izy. Fa tsy hoe rehefa ato amin'ity fiangonana ity dia ato rehefa misy zavatra tena hoe tsy mety, efa hitanao fa misy zavatra fahavetavetana sy faharatsiana ve ny zavatra misy amin'ilay fiangonana, zavatra mamoafady, zavatra tsy araka ny soratra masina, mitondra anao amin'ny tsy fahamarinana tsy izy, amin'ilay satroboninahitra mety loha. Dia hoy izay ianao mbola hijanona ato ihany afa Andriamanitra angamba mindra fo amina. Fantatrao io. Anio raha mihaino ny teniny, mihaino ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo izy izy. Koa mivoa eo aminy ianareo ka misara aminy ho Jehova ary aza manendry izay zavatra tsy madio, fa izao dia andray ianareo. Andriamanitra mandray antsika, izy mitantana antsika. Izay nge ny asan'ny fanahy masina. Izy no mitantana antsika ao amin'ny marina rehetra, izy no mampahery antsika, izy no mananatra antsika, izy no manolo-tsaina antsika. Dia rehefa manaraka an'ilay fahamarinan'Andriamanitra no vonona anaraka ny fahamarinan'Andriamanitra izy, ary orainareo ary ianareo zanako lahy sy zanako vavy ho Jehova tsy toa. Io nge ilay fanekeny. Rehefa vonona ianao ny anaraka an'Andriamanitra dia orainareo ary ianareo ary orainareo ary ianareo zanako lahy sy zanako vavy ho Jehova tompo. Satria ianao vonona ny anaraka an'i Jehova dia oraintsika izy. Zay ilay fanekena amin'Andriamanitra. Fa ny ankabeazantsika vita fanekena amin'ny fiangonana fa tsy amin'Andriamanitra koa. Zay ny ankabeazantsika. Dia lasa manaraka manao fitafiana tsy izy. Dia satroboninahitra mety loha ihany zany rehetrarehetra zany. Fa mibeba tsika. Fa ny tompo indray tsika rehefa vonona tsika. Zay mikasika an'iny. Dia jerentsika ilay ato amin'ny Kolosianina. Ahoana izy izy Kolosianina 2:4. Kolosianina 2:4 dia ny 5. Jerentsika kely indray izay. Kolosianina 2:4 ny 5. Dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izany no lazaiko, fandrao hisy ampahadiso hevitra anareo amin'ny teny toa marina. Zay ngely izy. Be dia be ny mampianatra amin'ny fiangonana maro samihafa izay misy. Fa sao dia toa marina ihany. Zay ilay hoe satroboninahitra mety loha ihany. Sao dia ilay satroboninahitra toy ny volamena ihany. Ary izany no lazaiko, fandrao hisy ampahadiso hevitra anareo amin'ny teny toa marina. Mitandrema zany. Mitandrema. Dia mba hahafahantsika manao an'izay, manaraka ilay tena fahamarinana tena izy dia zao, ahoana izy ny teny soratra masina? Dinihonareo ny soratra masina hozy izy. Tsy hoe izay teny, misy mantsy dia zao hoe masy teny aminay pasteranay. Masy teny aminay ny dia iny dia izay teny iny dia henona daholo. Masy teny loatra. Tena hoe misotro ny teniny mihitsy zany. Fa tsy ilay tenin'Andriamanitra ny sotronao fa ny tenin'ilay pastera. Nefa ilay teny efa mivoana. Dia io ny tenin'ny soratra masina. Mahadiso hevitra anareo ny tsy fahalalanareo ny soratra masina. Mahadiso hevitra anareo zany.
dia jereo aty amin'ny jauna ahoana sy jauna toko 15 verenantsika kely zay jauna toko 15 vakitsika kely eo amin'le andininy fafito amin'ny telopolo sy ny valo amin'ny telopolo aloha ny vakitsika inona ny teneny amin'ny andininy fafito amin'ny telopolo sy ny valo amin'ny telopolo dia zao ny teneniny ary ny raha izay naniraka no nanambara ahy ozy izy tsy mba renareo ny feony nahitanareo akory ny endriny ary ny raha izay naniraka izy no nanambara ahy ozy izy tsy mba renareo ny feony nahitanareo akory aza ny endriny dia toy izany andininy valo amin'ny telopolo ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo satria tsy mino izay nirahina anareo ianao zany rehefa tsy mino satria Jesosy ange le tenin'Andriamanitra Jesosy le tenin'Andriamanitra ka rehefa tsy mino le tenin'Andriamanitra ianao voasoratra fa ny tenin'ny pastera no enonao dia manao ahoana dia tsy mitoetra ao anatinareo ny teniny satria tsy mino izay nirahany ianareo raha ny tenin'ny pastera no masy teny eo zany dia tsy hitoetra aminao ny tenin'Andriamanitra io anamasina anao nefa tsika milaza hoe zay mianatra tenin'Andriamanitra tenin'ny pastera ny anaranao fa tsy tenin'Andriamanitra raha araka ny fahamarinana ny zavatra lazain'ny pastera dia arao zay Jesosy ange ny teny mikasika ny fariseo sy ny mpamoradalàna izay lazaina ozy izy dia maninona dia taterao fa aza manao ny ataony ozy izy aza manao ny ataony fa zay lazainy taterao inona moa le lazainy teniny zay lazainy araka ny lalàna io zay lazainy araka ny soratra masina io ka raha misy zavatra tenenin'ny pastera na ny mpitory eo am-piangonana ao na ny olona zany na ny mopera rehefa araka ny soratra masina dia marina zay rehefa hoe tena araka ny soratra masina fa rehefa manomboka mivoana le zavatra efa ianao nge efa tonga saina ihany ohatrany tsy normal zany fa dia matoky an'io fa io nge zavatra olona manana diplôma be bac plus 7 ny anatra teny amin'ny école théologie donc tena matoky an'io fa mpanompon'Andriamanitra dia mino mezaka manamary teny io dia mino efa tena voapetaka ny vy mamay ny fieritreretana sokafo ny saina sokafy rehefa manokatra ny fonao anao dia hiditra ao aminao nge Andriamanitra dia ahoana izy andininy fahasivy amby telopolo zao ny teneniny dia nihonareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy no ananinareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara ahy kanefa tsy mety manatona ianareo anananareo fiainana tsika zany milaza hoe mandinika ny soratra masina dia rehefa hitantsika misy fahamarinana hitantsika ao tsy mifanaraka amin'ny zavatra misy eo amin'le fiangonana dia tsy arahantsika izay fahamarinan'ny soratra masina zay fa ozytsika misy antony io matoa tsy ampiasaina atao am-piangonana izay fahamarinana izay dia ataontsika amin'ny any anjorotrany zay dia le fahamarinana eo amin'le izay tenenin'ny mpitondro ihany hoe ohatra hoe zavatra efa lasa zany dia tsy mandinika ianao fa zay zany nefa ianao milaza hoe mandinika dia toy izany izy kanefa tsy mety manatona ianareo anananareo fiainana ny tsy fanarahanareo an'izay fahamarinana izay zany ny tsy fanatonanareo an'Andriamanitra mba hazonareo fiainana le izy ange tsotra sady sarotra ihany koa tsotra le izy raha raisina ampifanetretena sy amin'ny fahalemem-panahy fa sarotra re izy raha manamafy ny fotsikatsika sy manamary tena tsara zay le izy zay mikasika amin'izay zavatra zay zany dia ahoana inona ny torohevitra ao amin'ny Paoly atsika mikasika an'izay dia zao ny tenenin'ny Paoly atsika ary Kolosianina toko 4:5 sy 7 zao ny torohevitra amin'ny Paoly atsika zany dia raisika kely zay Kolosianina toko 4:5 sy 7 Kolosianina toko 4:5 sy 7 dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo dia mandehanao aminy araka izany koa ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mahazo toa amin'ny fisaorana
rehefa nandray an'i Kristy zany ianao dia ozy izy tahaka nandraisanareo an'i Kristy tompo dia mandehana ao aminy araka izany koa. Rehefa nandray an'i Kristy ianao dia mandehana araka izay nandraisanao an'i Kristy zay, araka ny tenin'i Kristy. Satria Kristy no niraisinao fa tsy pastera no niraisinao. Mandehana araka an'izay. Dia toy izany ilay vaky teny 17, mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy, ao amin'i Jesosy ny tenenina fa tsy ao amin'ilay fiangonana. Tsy hoe mamaka tsara ao amin'ny fiangonana io, hoe mazoa plasy tsara ao amin'ny fiangonana io. Jesosy no resahana eto fa tsy fiangonana. Ahoana izy izy? Ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy, ao amin'i Jesosy, ary tafatra ohatra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo. Nampianarana ny tenin'Andriamanitra antsika. Ka mahazo toa amin'ny fisaorana. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika, manome voninahitra an'Andriamanitra tsika amin'izany. Tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo. Izay no itoerantsika. Ny finoana nampianarana antsika, nandraisantsika famonjena. Izay fikirina mafy. Dia ny tenin'Andriamanitra koa dia milaza, izaho toetra ny fanahy rehetra hozy izy. Izaho toetra. Ilay fiangonana koa nge azonao izaho toetra hoe mbola ao amin'Andriamanitra ve ny zavatra misy aty sy aty, izaho toetra zay. Dia ny tenin'Andriamanitra koa mbola milaza ihany, nareo izay efa manao azy mijoro tsara, mitandrema fandrao lavo. Tsika zany mieritreritra hoe efa ao anatin'ny fahamarinana dia hoe efa savady dia mandeha dia makany ity zavatra ity. Fa nainao ary izaho toetra koa ny finoanao hoe tena mbola ao anatin'ilay fahamarinana ve sa tsy ao intsony? Sao dia efa mibilisatra aty. Dia mila mandiny tena mizaha toetranao koa ianao. Hoe tena mbola ao ve? Ny olona manao an'izany ny atao hoe tena kristianina. Ny olona mizaha toetra mandiny tena. Ny olona mametraka fanontaniana hoe za ve ny adaly? Ohatrany mandeha amin'ilay fiangonana dia ianao mety mametraka fanontaniana manao hoe ohatra misy zavatra tsy mety ato. Dia indraindray koa ianao mametraka fanontaniana sao dia mba za ny adaly. Atao amiko angamba misy tsy metimety ka. Satria ohatrany tsy resy lahatra ianao hoe misy zavatra tsy normal zany. Dia miezaka mandresy lahatra ianao ty fiangonan'Andriamanitra dia ilay feon'Andriamanitra efa mibitsika eo aminao iny zany mametra hoe mampametra-panontaniana hoe misy zavatra tsy mety eo amin'ilay fiangonana. Indray ny atosika eo hoe aleo hialatra ny fisainana izany. Nefa ilay fanan'Andriamanitra efa miantso anao ny misy zavatra tsy mety ange, tian'Andriamanitra vonjaina ange ianao. Dia asian'Andriamanitra mandiny tena ianao, izaho toetra ny fanahy rehetra hozy izy. Nareo izay efa manao azy mijoro tsara, mitandrema fandrao lavo, dia mitandrema zany amin'izay zavatra izay zany. Jereo koa atao amin'ny ohabolana toko 7:20 ina zavatra resahana io. Ohabolana toko 7:20 ohabolana toko 7:20 dia ny andininy 7:20. Dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Vidio ny marina ka aza amidy dia ny fahendrena sy ny fananarana ary ny fahazavan-tsaina. Rehefa niraisinao zany io marina fahamarinana niraisinao amin'i Jesosy Kristy hoe ao aminy, hoe mitoetra amin'ny finoana, dia aza amidy, aza soloana zavatra hafa re le izy. Aza soloana zavatra hafa le izy fa fikiro izay fahamarinana zay. Vidio ny marina hozy izy fa ka aza amidy dia ny fahendrena sy ny fananarana ary ny fahazavan-tsaina. Izay efa noraisinao zany. Aza soloana zavatra hafa indray, fampianarana tsy izy toa marina. Zay izy toa marina feno fitaka angeo. Dia izay ihany ny izaha toetranao an'izay toa marina zay. Dia hono izy Kristy fa ny voany no ahafantaranareo azy izy izy. Zany hoe amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zany. Dia misy teny atao anatin'ny soratra masina manambara manao hoe amin'ny teny vavolombelona ihany, fa rehefa tsy miteny araka izany izy izy dia tsy posahan'ny fahazavan'ny maraina. Any amin'ny Isaia miteny an'izay. Zany hoe inona moa ilay teny vavolombelona? Ty soratra masina ty nge zany. Rehefa tsy araka an'io zany dia tsy posahan'ny fahazavan'ny maraina zay, tsy izy zay toa marina ihany zay. Ka rehefa misy zany mandeha ilay fahamarinana dia zao toetra amin'ny tenin'Andriamanitra. Zao ahoana? Araka ny soratra masina ve zany teneniny izany sa tsy araka ny soratra masina? Ahoana zany? Fa za miteny amintsika, amin'izao fampianarana izao. Fa be dia be ny tsy mazaka an'izao. Mpitondra fivavahana maheno an'izany.
satria miantso antsika hanokatra ny saintsika miantso amin'izao fotoana zao sokafo ny say ahalala ny soratra masina satria izay no nataon'i Jesosy ange tamin'ny mpianatra ary nanokatra ny sain'ny mpianatra izy ahalala ny soratra masina nosokafan'i Jesosy mikasika ny amin'ny Kristy dia izay koa manokatra ny saintsika eo sokafo ny saintsika ahalalantsika ny soratra masina dia izao toetra zay le izy zay dia rehefa manokatra ny fontsika dia zay nge izy zavatra efa niraisitsika ihany izy dia aty amin'ny mika toko fahenina indray tsika mika indray tsika toko fahenina andininy fahavalo testamenta taloha ihany tsika zany mika toko fahenina ny andininy fahavalo eo ihany tsika zany mika toko fahenina ny andininy fahavalo dia ahoana izy eo tsy zany miteny eto fa ny soratra masina andininy fahavalo ry olombelona efa naseho anao zay tsara sy izay ilain'i Jehova aminao dia izao ihany ny anao ny marina sy no tia famindram-po ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena izay zany ny zavatra angatan'Andriamanitra amintsika tsy hoe anaraka ny pastera anao na anaraka ny fiangonana misy anao fa ozy ry olombelona efa naseho anao zay tsara sy izay ilain'i Jehova aminao dia izao ihany ny anao ny marina sy ho tia famindram-po ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena manetretena dia arao ny voalaza ny soratra masina zay ny zavatra angatany zay ny takian'Andriamanitra amintsika zay le hoe obéissance sange zay le hoe fanekena ny tenin'Andriamanitra zay nge le torohevitra nomeny Davida any Salomona ary mbola nitenenin'Andriamanitra tamin'ny Salomona koa zay le hoe manekena anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena manaiky fa rehefa manaiky an'Andriamanitra ianao zay ny fivavahana kasitrahan'Andriamanitra eo anatrehany ny fanekena ny tenin'i Jehova fa tsy fanekena ny tenin'i Jehova izy dia tahaka n'inona tahaka ny manao fankatoavana sy tahaka ny manompo sampy dia raha ianao tsy manaraka izay voasoratra dia ohatran'ny mpanompo sampy ny toerana misy ianao ary fa zavatra maloto eo anatrehan'Andriamanitra ange zany fa vetavetana eo anatrehan'Andriamanitra zany dia aoka rentsika mba tsy holavina eo anatrehan'Andriamanitra fa anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena efa naseho anao zay tsara dia izay ilain'i Jehova aminao dia izao ihany ny anao ny marina sy ho tia famindram-po ary anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena maranantsika azy zany dia atao amin'ny Kolosianina toko faharoa ihany tsika andininy fahavalo mikasika an'izay zany inona zavatra resahany ato Kolosianina toko faharoa dia ny andininy fahavalo Kolosianina toko faharoa dia ny andininy fahavalo inona voasoratra ao rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy dia izao ny tenin'ny soratra masina zay foana izy hoe soratra masina ihany no manazava ny soratra masina dia zany zao manokatra ny saintsika inge alala ny soratra masina fotsiny fa tsy hoe zany no miteny antsika hoe zao diso ranona na ranona tsy niteny an'izay mihitsy fa ozy ako fotsiny hoe rehefa tsy ato dia diso ty ihany rehefa tsy ato dia diso zay ihany dia izao ny voasoratra Kolosianina toko faharoa andininy fahavalo dia ahoana ozy izy tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny abidim-pianarana zao tontolo izao fa tsy araka ny Kristy tandremo zany zay fampitandremana nomeny tompo eto tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony satria lasa babo mihitsy ary betsaka angeny efa babo za zao tena malala za tsy teniny fa misy betsaka mihitsy ny fantatro tena hoe babo misy an'izany mihitsy ny tenen'le olona mivavaka amin'izay fiangonana zay efa tena hoe efa tsy araka ny soratra masina intsony no zavatra misy eo amin'le fiangonana tsika moa tsy hanentsika fiangonana hoe tsara olona zany fa misy fiangonana anankiray zay maro ny fiangonana fa misy fiangonana anankiray zay dia zao hoe misy olona zany eo le olona zany tena hoe mamo ny zavatra tenen'le mpitondra le fiangonana tena efa mamy dovay zareo ka tsy hitantsony le izy
dia arak'ilay teny hoe tandremo fa andreo misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy famitahana foana ozy izy fa tena babo le olona tratra tonga hoe sambobelona zany tena tsy manana fijery misokatra ntsony tsy manana le discernement zany tsy manana an'izay ntsony tsy mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy ntsony satria nahoana efa manao fitafiana tsy izy dia izay ny mahatonga ilay tena mivoao aminy ianareo ry oloko mba tsy hombola anareo taminy anio raha mahaino feony ianareo dia aza manamafy ny fonareo tonga amintsika indray zany le antso raha misy amintsika zany babo any amin'ny fiangonana misy azy ihany dia tonga amintsika zao antso zao amin'ity anio ity anio raha mahaino feony ianareo aza manamafy ny fonareo izy dia izay le tena tandremo fa andreo misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana zany filozofia fahendren'olombelona nge zany amin'ny filozofia sy famitahana foana dia hoana izy araka ny fampianarana voatolotry ny razana misy koa zany ao ny fampianarana voatolotry ny razana ihany koa dia toy izany araka ny abidi-pianarany zao tontolo zao eo ihany koa ny fahendreny eo amin'izao tontolo zao zay mahababo zany zany mahababo daholo ao ny famitahana zany amin'ny filozofia amin'ny fahendren'olombelona ao ny fampianarana voatolotry ny razana ao ny abidi-pianarana zao tontolo zao le fahendreny zao tontolo zao ty zany fa ny zavatra angatahana amintsika dia zao hoe araka ny Kristy izay no angatahana amintsika tsy araka ny voatolotry ny razana na araka ny filozofia na araka ny abidi-pianarana zao tontolo zao fa araka ny Kristy satria tsika kristianina dia averiko le tena tandremo fa andreo misy mahalasa anareo babiny amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny abidi-pianarana zao tontolo zao fa tsy araka ny Kristy dia tandremo zany tandremo dia raha misy retsika sanatry ny zaniny sanatry ny vavala dimy lela ho ny fitenenina fa raha misy anio raha mahaino feo tsika aza manamafy ny fotsika mivoao aminy areo ry oloko mba tsy ombona anareo taminy fa za ndrainareo izy Andriamanitra ray ary zaho rainareo ary nareo zanako lahy so zanako vavy dia izay le izy an'Andriamanitra tsika any Kristy tsika fa tsy an'olona tsika na ana fiangonana itsika raha manaraka ny fahamarinana le fiangonana dia arao zay tena za manoro-hevitra antsika mihitsy raha manaraka ny fahamarinana le fiangonana dia arao le fiangonana fa raha tsy manao ny fahamarinana kosa dia tandremo ianao fampitandremana tandremo fa andreo misy mahalasa anareo babo fa zay tsy misy fiangonana tsy manaraka ny soratra masina io nefa ianao manaraka an'io fa tsy izy io efa babo ianao zany amin'izay fotoana zay fa babo ianao tratra n'le satro-boninahitra tsy mety loha ihany le toy ny volamena fa tsy le tena izy zay mikasika an'iny aloha jantsika io mikasika an'iny lesona iny ambava homana po-mieritreritra atsipy ny tady any atandroky ny omby atsipy ny teny any am-polo malala ka dia anjarantsika samy mandray zay tandrify azy io zany mikasika zay teny zay mikasika an'iny inona ny zavatra resahany manaraka ato amin'le apokalypsy zany apokalypsy toko fahefatra inona koa ny zavatra resahany io verintsika ato apokalypsy toko fahefatra dia ny andinin'ny fahenina misy zavatra ihany koa zay resahany io zany any amin'ny Hébreu indray no mandeha apokalypsy toko fahefatra ny andinin'ny fahenina dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary teo anolohan'ny seza fiandrianana dia nisy tohan'ny ranomasina fitaratra tahaka ny vato kristaly ary teo vony seza fiandrianana sy manodidina azy dia nisy zava-manana efatra feno maso avokoa teo anoloany sy ivony eo amin'ny tapany voalohany teo izy ary teo anolohan'ny seza fiandrianana dia nisy toy ny ranomasina fitaratra tahaka ny vato kristaly eo koa zany ny zavatra hita teo amin'ny seza fiandrianana raha nahita zany tsika alohan'ny seza fiandrianana zany nahita seza fiandrianana efatra amin'ny roapolo dia eo ambon'le seza fiandrianana efatra amin'ny roapolo ireo nisy an'le olona efatra amin'ny roapolo
mitafy akanjo lamba fotsy ary nisy satroboninahitra teny amin'ny lohany. Dia teo amin'ny lohan'ny seza fiandrianana koa nefa zany dia nisy inona? Nisy ranomasina fitaratra ihany koa zany teo aloha teo izy. Dia mamirapiratra tahaka n'inona hozy izy teo arak'ilay teneniny teo? Ranomasina fitaratra tahaka ny vato kristaly hozy izy. Tahaka ny vato kristaly hozy izy le izy. Tahaka ny vato kristaly zany le izy. Amin'ny teny frantsay ny ilazany anazy io dia hoe tenintsika hoe ranomasina fitaratra hoe une mer de verre hozy izy semblable du cristal, mitovy amin'ny kristaly zany hoe mamirapiratra zany le izy. Dia amin'ny ranomasina fitaratra azy zany dia zao. Zany hoe ohatran'ireny mitangina eny ambony, ohatran'ny hoe rehefa misy mivangana ny glasy zany. Mivangana ny rano dia lasa glasy. Rehefa aty ampita ranomasina moa misy an'izay dia mivangana ny rano dia lasa glasy. Dia afaka mandeha ambonin'ny rano iny zany ianao. Raha ohatra manify ilay glasy dia mbola matazana ny eo ambany eo ihany ianao, tsy manitsaka eo ianao fa ohatra hoe mariny satria milatsaka any ianao raha manino izy ity. Latsaka any ianao raha vao manify ilay glasy. Fa raha vao manify iny izy dia ety amin'ny sisiny ianao mijery ohatranao dia mbola hitanao ihany ny eo ambany eo, mbola matazana kely ianao na dia efa lasa na dia efa plaza ny eo ambony eo zany, lasa efa mahitsy ny eo ambonin'le rano amin'ilay misy glasy zany, glasy manify. Dia ohatr'izay zany le izy lasa ranomasina fitaratra ohatran'izay zany, lasa ohatran'ny hoe misy fitaratra le izy, mamirapiratra tahaka ny kristaly hozy izy. Fa le izy ranomasina, zany hoe rano zany ny eo ambany, rano zany le izy fa ranomasina, fa fitaratra zany fitaratra zany le izy. Ranomasina fitaratra ohatran'ny hoe glasy zany, fa ranomasina fitaratra. Dia le seza fiandrianana zany aiza no mipetraka? Eo ambonin'le ranomasina fitaratra zany le seza fiandrianana no mipetraka. Zany hoe le seza fiandrianana zany eo ambonin'ny rano no mipetraka. Eo ambonin'ny rano. Dia izay nefa voalaza koa any amin'ny salamo any miresaka an'io hoe aiza no mipetraka ny seza fiandrianan'Andriamanitra hozy izy? Aiza no mipetraka Jehova hozy izy? Jerentsika eo amin'ny salamo toko 400 ange. Zao no teneniny eo. Salamo 400 dia ny 907 jerentsika kely. Salamo 400 dia ny 907. Dia zao no teneniny eo. Salamo 400 907. Ny anaran'i Jesosy. Ary mametraka ny rairaindrian'ny tranony amin'ny rano sady manao ny rahona matevina ho kalesiny ka mandeha amin'ny elatry ny rivotra. Andriamanitra zany io. Ary mametraka ny rairaindrian'ny tranony amin'ny rano sady manao ny rahona matevina ho kalesiny ka mandeha amin'ny elatry ny rivotra. Dia ovakiky kely izy io amin'ny teny frantsay dia zao ny teneniny. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure hozy izy. Eo ambony rano hozy izy ny fitoeran'i Jehova zany. Eo no ipetrahan'i Jehova hozy izy. Eo ambonin'ny rano. Dia io nefa voalaza ty amin'ny Apokalypsy. Efa voasoratra tany any amin'ny salamo zany. Efa faminaniana hita tany amin'ny salamo zany. Hoe il forme avec les eaux le fait de sa demeure, hoe mipetraka eo ambony rano Jehova zany hozy izy. Eo no ipetrahany. Dia raha mijery tsika arak'ilay teneniny teo ohatrany hoe pozina ohatrany hoe ranomasina fitaratra zany fa le izy zany mamirapiratra satria fitaratra zany le izy. Fa rano zany fa fitaratra zany le izy. Ohatran'ilay glasy arak'ilay tenenitsika teo zany. Dia taty indray andro any zay taty ampitan-dranomasina zany mandeha amin'ilay toerana misy tendrombohitra be ireny. Any amin'ny Alpa moa zany le izy. Any amin'ny Alpa zany rehefa mandeha amin'ny côté sud-est ny La Frantsa zany misy an'ilay Alpa. Dia zany hoe atsimo atsinanana zany. Dia feno tendrombohitra be dia be zany le izy. Dia rehefa tonga amin'ny tendrombohitra zay zany ianao dia any misy an'ilay tendrombohitra hoe Mont Blanc zay zany le tendrombohitra. Dia nandeha tany zany zay teo akaikin'ilay Mont Blanc zany fa teo amin'ilay tendrombohitra akaikiny zany. Zany hoe fa tena avo be zany ianao satria mahatratratra any amin'ny tsy haiko 3000 mètres d'altitude angamba na 3,000 metatra any ny avon'le izy zany. Dia rehefa tonga teny ambony teny zany ianao dia misy toerana azonao zany hoe miakatra eny tsy moramora miakatra eny fa misy téléphérique zany mitondranao miakatra eny zany. Ohatran'ilay teneniny eo amin'ny fitondrana hoe misy téléphérique miala avy any Beorishka, tsy haiko avy any Beorishka makeny
miakatra makaiza moa izy ty fa tsy dadiko hoe mandalo ny mamasina eny ambony mamasina eny tsy haiko tsara le resaky ny fotoanam-panjakana fa misy teleferika zany le izy miala vary ambany zany mitondra anao any am'le eny ambony eny zany de rehefa tonga eny ambony eny ianao de misy trano ipetrahana zany eo ambony eo misy trano eo ambony eo zany ahafahanao mijery le manodidina zany eo mahita vue be deabe zany eo manodidina de misy toerana anankiray zay eo vitre le izy zany hoe io toerana vitre io zany hoe toerana trano fitaratra zany izy io trano fitaratra de suspendu dans le vide zany hoe milingilingy zany io trano io le trano fitaratra io rehefa mandeha amin'io anao mandeha am'le fitaratra anao ao ambany io tsisy ninona tonga de antsana be ny ao ambany fa rehefa mandeha eo anao mijery zany ianao de vadiko moa niaraka tamiko tsy safa matahotra de za sy le zanako mba nandeha kely tao de mba nijery an'le izy fa mampatahotra le izy hitanao tonga de antsana ny ao ambany eo fitaratra hoe ahoana zany de raha mba nijery tsika jereo tsara rehefa misy le ndraindray moa tsika amin'ny Facebook tony mahita vidéo be deabe tony de misy tsy haiko any États-Unis le izy na any Chine de misy fitaratra ohatran'ireny de vidany eo ambany misy olona mandady mihitsy misy olona tsy mahetsika mihitsy matahotra satria vidany eo ambany eo fa eo zany le izy le ipetrahan'Andriamanitra io zany ranomasina fitaratra mipetraka eo zany le seza fiandrian'Andriamanitra eo ambony ranomasina fitaratra io ranomasina io fa fitaratra zany eo zay mikasika ny lesontsika ny am'ty an'ity fanjaratra tiana tenena am'lisy de zao hoe Andriamanitra zany no manana fahefanany amin'inona manana fahefanany amin'ny rano izy mipetraka eo ambony ranomasina fitaratra de misy ifandraisany lehibe zay zavatra zay amin'ny resaka ihany koa hoe famoronana hojerentsika izay amin'ny lesona manaraka eo ny lesintsika indray toizantsika manaraka mikasika ny ranomasina fitaratra io sorantsika amin'ny tompony zavatra rehetra hiaraka hivavakantsika Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao misaotra fa no fahasoavanao no nafahanay mbola niara-nianatra ny teninao tamin'ity anio ity sy nandinika izany tsy amin'ny herina fatanjahana raha io fa mifanahinao rery ihany mankalaza anao zay raha io midery anao zay manome voninahitra anao eny mananatra avy ny anaranao zay raha io hatramin'izao ko mandrakizay de mana-masina anay reny amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana aok'izay Andriamanitro mahafiorana ny amin'ny teninao aok'izay Andriamanitro tsy ho voareborebo ny fampianaran-diso aok'izay raha io hitandrina mba tsy ho voababiny filozofian'ny zao tontolo zao na ny abidiny fampianaran'izao tontolo zao eny Andriamanitro aoka mba tsy ho voafitaka izany izahay fa aoka kosa izay ho mahafiorina ao aminao Kristy de ianao zay efa ninonay aoka ho mahafiorina any amin'ny fahamarinan'ny teninao zahay de raina mandrakizay ny anaranao raha hikalazay ny anaranao any de misaotra raha iny amin'izay vita tamin'ity any ity fanahinao ny amehery anay fanahinao ny tantanay ho amin'ny marina rehetra de raina mandrakizay ny anaranao raha io amin'ny anaran'i Jesosy nandratanizany vavaka izany eto andratrehanao aleloia amen zay fa de manao velomantsika indray ary manaraka indray